Salamo faraka amin'ny valopolo ka ny andininy voalohany sy ny faharoa. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra herintsika, manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba. Asandrato ny hira ka velezo ny aboka-tapaka, ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mbany mivaly. Izany salamo faraka amin'ny valopolo zany izay mandrisika antsika hiobo an'Andriamanitra, hanandratra feo fifaliana ho an'Andriamanitra, hitendry ny lokanga tsara feo sy ny valy no entina miarabanao any atokantrano any amin'ity takariva ity. Falindray ny fo miaraka aminao amin'izao takariva izao, ary diboka fahaliana mihitsy noho ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia tafahoana sondray tsika rehefa niaraka teto tamin'ny heriny androany. Endre ny fitiavan'Andriamanitra izay mitatana amin'ny fiainantsika mianakavy nandritra ny enemana dia ndreto tsika vorondray hidera azy hanandratra ny voninahiny. Dia raintsika Andriamanitra ary dia raina mandrakizay Andriamanitra satria tsara sy mpanao tsara ny Andriamanitsika. Dia fifaliana indray ny miarabanao miaraka aminay amin'ity arivo ity ary tsy adinonay ny manonona ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny tokantranonao. Maka toerana tompoko fandeha indray hiaraka isika iray foresaina hideran'Andriamanitra amin'izao takariva izao. Manana vahinona saina manokana ny fandaharana androany, ary vahiny tsy avy eto Antananarivo fa avy any Atsinananany 300 kilometatra mahery any Atsinananany no misy azy ireo, kanefa manolo-tena hideran'Andriamanitra hiaraka amintsika ato amin'izao fandaharana izao. Tena ankasitrahana ny fanoloran-tenan'ireo korala izay nasaina hiaraka amintsika. Efa reo aorianakireo izy dia ny korala lova miampita avy any Tomasina, hiaraka amintsika hideran'Andriamanitra, amme voninahitra azy ary ampiasa ny talentany sy ny fanomezam-pahasoavany hanandratana ny voninahitra ny Andriamanitra izany. Dia maka toerana ianao hiaraka amin'ny lova miampitsika mandritry ny fotoana hiarahantsika amin'ity fandaharana ity. Dahoary. Because
Jesu analai zaima na irana Santina uduriri Ritantana niti Etwadara miuwa Nana uwa niamina Kuadu suciamita Utraufa Satu Luadanaku Yana Kelisi sade uvi tarene dia ne fama chiama e ridiati kahilu fikiave sanatria ni mana Fadi Ilaheri miami tumbuh isana dua viamina Rite sosizu kitumpura Saitimana Meunuita kwazua Tukasita Simba uvu ninahita Samena ulu ini Witantana niti Etwana uwa Nana uwa niamina Kahadu sutiamita Yesu
Soratsika Andriamanitra ary soratsika ny lova mepita afaka nanatanteraka izay fideranan'Andriamanitra izay tsika niaraka tamin'izy ireo tamin'ny tapany voalohany iny. Araka mahazatra moa dia makaina kely zareo, sika kosa ao anatin'izany dia andeha haka ny tenin'Andriamanitra indray ary hianatra hiderin'Andriamanitra sy ho mpiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany teniny izany, amin'ny famporosiana avy amin'izany teniny izany.
Izany mantsy ny tanjona zay tadiavintsika ato amin'ity fandarana ty. Tsy ny ain'ny feokira mamelovelo, ny atsara ny fesin'ny firindrany fahaiza-mihira fotsiny ihany, tsy ampy zany raha zay fotsiny, fa mianatra koa hopideran'Andriamanitra. Ary maty antoka azy tsika raha ohatra ka mianoka fotsiny amin'ny zavatra mahafinaritra, fa tena tokony anana ny zavatra azo antoka sy mahasoa dia ilay toetra tia miderin'Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity dia andao rahantsika ny Hebreo 1 ka 10 faraky 10 fa 12 no vakintsika sangalantsika zany torohevitra hatonga antsika ho piteran'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika. Ny anaran'i Jesosy namakitsika azy. Ary izao koa, ianao Jehovah tany alonona no renanao ny tany, ary ny asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fa ianao no maharitra. Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba no hanolananao azy, dia toy ny fitafiana ka hovana izy. Fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Izay ilay Hebreo 1:10 ka hatramin'ny 12. Izy io dia eo amin'ny Salamo 2:1 no nangalan'ny apôstôly Paoly azy atao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo izay nosoratany. Salamo 2:1 izay milaza ny tokony hideran'Andriamanitra amin'ny toetra ananany. Fa eto izy dia nanoarany mihitsy an'i Jesosy Kristy izay naharina ny zavatra rehetra any koa, satria eo amin'ny 2 dia izao mihitsy lazainy amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voateny no mpandova ny zavatra rehetra, izy no naharina an'izao tontolo izao. Izy no naharina an'izao tontolo izao. Ary Jesosy io izay lazain'ny apôstôly Paoly eto hoe Andriamanitra mihitsy. Eo amin'ny 9 fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay toria. Ilay zanaka no nitenena hoe Andriamanitra mandrakizay toria seza fiandriananao. Ka ny apôstôly Paoly zany dia naka an'ilay Salamo 2:1 mba ilazany an Jesosy izay tena Andriamanitra ary fototra sy naharina an'izao rehetrarehetra ao zay tokony hiderantsika azy. Ka mizara roa zany lay zany ny tapany voalohany dia ilazana n'ilay mpamorona fa faharoa manoko ny 9:12 dia milaza an'izao teny izao, efa ianao nanao ny lanitra, ianao nanao ny tany. Dia ozy izy amin'ny 9:12 ireo dia ho levona ny tany, ho levona ny lanitra. Zavatra tsy maintsy ho tonga zany satria ny soratra masina milaza an'izany. Ho levona. Ao amin'ny Mateo 7:20 dia miteny mihitsy Jesosy hoe ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teniko tsy ho levona mandrakizay. Ho levona ny tany sy ny lanitra. Ary amin'ny Apokalipsy 1:20 dia izao no teny fahitany hitan'ny apôstôly Jaona andiny voalohany, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ho levona ny tany sy ny lanitra sy ny ranomasina. Ho levona. Ary izany dia milaza fa manampetra ihany izao fiainana izao. Fa ny toy andity, ianao no maharitra. Ary 9:12 ianao no tsy miova, ny taonanao no tsy ho tapitra. Zany hoe misy fahasamihafany lehibe mihitsy zany, fa ny tany sy ny lanitra sy ny ranomasina zay rehetra ao ny ho levona, fa Andriamanitra irery ihany no maharitra mandrakizay. Andriamanitra ny tsy miova. Zany mihitsy lazain'ny soratra masina. Zay momba an'Andriamanitra rehetra dia tena zava-dehibe ho antsika zanany, ny maneho azy, ny manindry azy. Anisan'izany ohatra ny fitiavany, anisan'izany ohatra ny fahatsarany, ny famelan-keloka-taony, ny famindram-pony, ny fahamarinana. Tsindritsika ireny, ekentsika ireny ary zava-dehibe amintsika ireny. Fa eto koa zany dia tokony zava-dehibe antsika ny maharitra mandrakizay n'Andriamanitra. Maharitra mandrakizay, tsy miova, tena zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra fa isika dia manana Andriamanitra azo anteherana mandrakizay. Ary n'Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay eo amin'ny fiainantsika. Noho izany dia tokony hiderin'Andriamanitra tsika amin'izany zavatra zany, ary tokony hameha voninahitra azy mihitsy, tokony ho mpidera azy mihitsy. Raha eo amin'ny fotoana amin'ny fitsalasalana, zany hoe misy zavatra manahirana eo amin'ny fiainana, mahatonga anao ohatra ny ho ketraka sy valaketraka, dia tsara ny manana antoka azo amikirana. Satria efa manana zany antoka azo amikirana zany dia ohatran'ny efa ho tonga sahazonao sady no fandresena. Ka Jesosy Kristy ilay Andriamanitra no vaty fantsiky ny aina sy ny fiainantsika
zay mafiorona sady tsy mihetsika. Hoy izy hoe ianao ny tsy miova. Andeha hitera azitsika noho izany toetran'izany. Andeha amin'ny voninahitra azitsika amin'izany toetran'izany. Rehefa mitenytsika hoe ianao no nanao ny lanitra, ianao nanorona ny tany, dia miverina any amin'ny Genesis toko voalohany sika. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Mampahatsiahy antsika izany teny izany fa ny zavatra rehetra mahakasika antsika olombelona tamin'ny voalohany izay nataon'Andriamanitra dia nisy fiandohany. Nisy fiandohany ary Andriamanitra, ilay Andriamanitra ambony, Andriamanitra iray ilay tsy voafehin'ny fotoana no tsy nanam-piandohana sy tsy manam-pihavarana. Tena hoe vao manokatra amin'ny Baiboly izany ianao. Ny teny voalohany indrindra amin'ny Baiboly dia mampivandravandra amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ilay Andriamanitra mpamorona sy ny olona izay miforonona, eo amin'ilay Andriamanitra izay tsy voafetra maritra mandrakizay sy ny olombelona izay voafetra. Tena tokony iderahantsika azy zany, hanomezantsika voninahitra azy zany. Ary izao no tokony ho ao an-tsaintsika, tsy ho tahaka antsika mandrakizay mihitsy, tsy ho tahaka antsika naovianaoviana ilay teny hoe tamin'ny voalohany, raha tsy misaina sy miantopy any amin'Andriamanitra ny saintsika sy ny finoantsika, satria izy ny voalohany, izy ny voalohany, izy ny fiandohan'ny zavatra rehetra. Ka dia raha tiantsika ny hiderin'Andriamanitra dia mila tsika manomboka fanombohana vaovao aminy koa, mitovy tady tokanga aminy ary manome azy voninahitra eo amin'ny zavatra rehetra atao. Ka androany ary dia izao ny zavatra mba tiako azontsika. Andriamanitra no nanorona ny tany, izy ny tanany no nanao ny lanitra, olevona ireo. Na isasainao koa aza, olevona. Tsy haritra amin'ny maha-olombelona voafetratsika. Fa Andriamanitra maritra mandrakizay. Ka dia tsara mieritreritra amin'ilay Andriamanitra maritra mandrakizay. Ary tsara ny miaraka amin'ilay Andriamanitra mandrakizay. Ilay Andriamanitra tsy mivomaritra ny ary mandrakizay. Ary tsara manana antoka mifikitra amin'izany vatolampy sy vatofantsiky ny aina izay tsy miova sy tsy mihetsika izany. Ary izany mahatonga antsika ho mpideran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Koa manasanao ao amin'ny Filipianina toko voalohany ka nandininy fahaenina dia misy an'izao teny izao. Filipianina toko voalohany ka nandininy fahaenina dia hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavana ny andron'i Jesosy Kristy Tompo. Izany mihitsy efa natomboka Andriamanitra ny asa tsara tamin'ny alalan'ity fandarana ity hahatonga antsika mipidera azy. Dia izany Andriamanitra izany no hanohy ary hitahiry antsika ao amin'ny fiderana azy mandra-pahatonga Jesosy Kristy ao amin'ny lanitra. Ho aminao sy ho amin'ny fiainanao anie izany, ho amin'ny fiaina-tokantranonao, ho amintsika mianakavy izay zatra miteran'Andriamanitra miaraka eto isaky ny fotoana tahaka izao. Amen. Indrindray ro raisika ny fanohizana ny fideran'Andriamanitra miaraka amin'ny lova miampita izay hamarana ny fotoana amin'ireto hira vitsivitsy ireto. Tahoara.
Siangkan Magizarem lại phi ai đang bao vào Siangkan dunia Ramunin nami Sababu Ajemanaba Hantel Libimiku Ifangatia Siusa Bachaduri
Sunday,
Isaorantsika Andriamanitra noho ny fiderana mahafinaritra ny arahantsika tamin'ny korala lova-miampita androany. Isaorantsika Andriamanitra fa tsara amintsika tokoa izy nomeny fotoantsika mba hahafahana midera azy, hahafahana manandratra ny voninahiny. Dia raina mandrakizay tokoa ny Andriamanitsika. Isaorantsika ihany koa ny korala lova-miampita izay vahiny androany, satria tena nanana fandavan-tena sy fanoloran-tena izy ireo. Avy any alavitra ny tonga eto Antananarivo hanome voninahitran'Andriamanitra amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy. Ka dia izao hotain'Andriamanitra ny ireo tanora ireo. Omen'Andriamanitra mandrakariva ny fahaiza-manao rehetra, ny talenta sy ny fameza-pahasoavana mba hahatonga azy ireo ho poderin'Andriamanitra hatreto ka tany amin'ny ranomasina fitaratra. Ary ho tehirizan'Andriamanitra amin'izany sempampona izany an'ireo korala ireo. Isaorana koa ianao tany atokantrano tany, nanana fotoana ny arahana ny deran'Andriamanitra isika mianakavy. Tena sirakay mihitsy ny fanarahanao an'ity fandarana ity. Fantatra efa maro be nareo maneran-tany no manaraka izany ary mandefa ny hafatra aty aminay. Koa dia isaoranay anareo izany ary mbola mampirisika anareo. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia engany hitohy hatrany ity fandarantsika ity. Misaotra ny teknisianina koa satria dia manao ny ainy tsy ho zamatra izy ireo ary manao izay fomba rehetra hahatoa sy hatanteraka ity fandarana ity. Ampitondran'Andriamanitra mandrakariva ny fahaiza-manaon'izy ireo sy ny fahalalan'izy ireo. Ary tsy maintsy hisaraka tsika zany. Sarotro foana ny araka kanefa tsy maintsy hisaraka tsika. Aloha ny hisarahana dia menay anao indray ny teny avy amin'ny soratra masina. Hoentinao hamakivaky ny herinandro isokatra tsy elo amin'ny fiainanao. Fikiro zany tenin'Andriamanitra zany ary raiso dia ampiaro amin'ny fiainanao. Ao amin'ny Salamo 420 ka ny 120 sy ny 220 no teny omenanao amin'ity androany ity. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no homeny Jehovah, tsy ary zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Jehovah tompony maro sambatra izay olona mitoky aminao. Mandeha any satsisy raisy zany teny zany fa sambatra izay olona mitoky amin'i Jehovah ary tsy oron-javatsoa miaraka amin'Andriamanitra. Izany mety mandritry ny enemana dia eo any indraisika amin'ny herin'ny androany. Raha sitrapon'Andriamanitra tokoa amin'ny herin'ny androany toy izay indray dia manome fotoananao izay miaraka amin'ireo vahiny vaovao izay nasaina. Koa dia miaraka amin'ny velohan'ny tompoko samotain'Andriamanitra ary rehefa tonga ny fotoana andehanantsika iarahana amin'ity fandarana ity amin'ny herin'ny androany dia ho fifaliana indray ny iarahantsika mianakavy tafaradalana. Veloma ary tompoko ary samy hotain'Andriamanitra isika rehetra. Veloma tompoko.